roapolo jona 2024 malagasy mifammetanana ho amin'ny fampandrosoana dia faly miarabantsika mianakavy mpanaraka ny fandarana eto amin'ity onjapeo ity amin'izao fotoana ifampiresantsika izao vahin'ny fandarana amin'ity fotoana ity Andriamato Rakotomahandry Timote izay talemy didiny lafitany eto anivony faritra Vakinakaratra aiza aiza tompoko ny fandaminana mikasika indrindra ny fetim-pirenena 20 jona amin'ity taona 2024 ity dia misaotra anao ary faly miarahaba ny mpiaino antsika rehetrarehetra ifampiraperaka avokoa zany ny fandaminana rehetra mikasika ny ankalazantsika manokana ny 20 jiona amin'ity taona ity rano marina dia nitarina meloa zany mba anamariana manokana an'izay fankalazana zay hanika raha nanjeritsika dia efa tamin'ny asabotsy teo dia efa nisy lanonana mihitsy natrehana mikasika ny famaranana an'ireo tournoi 26 juin hanamariana manokana an'izay dia nanomboka tamin'izay zany ny tena nomariana manokana izy io dia mandeha ny 20 jiona mandeha ny fotoam-pivavahana resam-pirenena dia manomboka ny androany fa 20 jiona zany dia misesy amin'izay isan'andro ny podium mandra-pahatonga ny 20 jiona ariva fotoana amaranantsika an'izany fankalazana izany mikasika an'izay podium izay indrindra tsara ho fantatra Andriamato tale hoe misy artiste nalaina ve zany avy any amin'ny faritra hafa tany sa avy eto Antsirabe no manafana azy io ny podium zany dia misy karazany anankiroa ny voalohany dia podium anankiray manoloana ny Imperial Hotel izay anomezantsika vahana an'ireo mpanakanto sy mpanao fihetsiketsehana etan-toerana zany dia ny 13 sy ny 14 jiona zany fa ny manomboka ny 15 jiona kosa dia isy podium goavana anankiray zany izay irahantsika amin'ny media consulting mihitsy ny fikarakarana azy io indray dia manoloana ny gara zany dia ny 15 sy 20 jiona io ny 15 dia manomboka amin'ny efatra folakandro ny pira entina hanomezana fahafapo atsika eto Antsirabe an'izany dia Imam be Sioladad ny 15 jiona manomboka amin'ny efatra io ny 20 jiona kosa manomboka amin'ny 2 aoriana ny fety na ny lanonana ara-panjakana izay atao eo amin'ny kianjan'ny fahaleovan-tena dia i Big MG zany no hanafana ny sehatra ny 20 jiona io ohatran'izay zany ny resaka podium mandritra an'izay efatrandro misesy manomboka ny alatsinainy 17 ny volana jiona 20 jona 2024 malagasy mifammetanana ho amin'ny fampandrosoana zay no makasika amin'ny podium fa eo amin'le fandaminana kosa ny eo amin'ny arendrina satria ohatrany hoe hiavaka mihitsy ny arendrina amin'ity indray mitoraka ity misy fandaminana manokana aveny amin'izay mikasika ny arendrina io dia tsy dia fanaontsika isan-taona io tahoara na tsaro isika mianakavy fa amin'ity zany dia ho mariantsika amin'ny alalan'ny arendrina ihany koa ny fankalazana ny 20 ny volana jiona ka ny 15 ariva dia misy ny arendrina io arendrina io zany dia noezana nokendrena ireo fokotany ahita hoe afaka manatona eto ampovoan-tanàna zany satria ireo lavitra dia tsy natsona fa tsy ho tonga aty ohatra ny any an-tanety dia tsy ho tonga dia amonjy afomanga dia migara mihitsiny dia nisy fokotany 12 izay manakaiky zany no nantsoina amin'io ny ankizy amin'ireo ka misy arendrina izay hozaraina manomboka amin'ny efatra zany efa misy fandaminana momba an'izany moa amin'ireo fokotany ireo amin'ny toerana anankiroa nisy an'io fizarana io dia ao amin'ny place de la culture sy ria Pievina akaiky ny Braony boriboritany manodidina ny Diara Ambilombe dia avy eo manomboka amin'ny 5 sasany dia miainga ny arendrina ny dibe amin'ny arendrina io zany dia
mandeha makao amin'ny résidence ny chef de région zay résidence mpanjakana moa zany dia ao misy fizarana bombo an'ireo ankizy mitondra arendrina ireo dia rehefa avy eo dia manatona vita ny fizarana zany dia mandeha zany ery am'lohany hôtel de terme atsinaniny am'lohany hôtel de terme zany dia misy ny anapoatsika ny afomanga dia any eritreretina hoe amin'ny fito sasany any io afomanga io no alefa zany fa mandritra nyzany fotoana zany nefa ny podium zany miaraka amin'ny Mamy sy Oladady dia mandeha ihany ery am'lohany gare ery izay zany ny ariva amin'ny fahadimy amby roapolo ny volana dimy isa mampiavaka an'io fankalazantsika ny fetim-pirenena io. Isan'ny zavatra anankiray miavaka koa zay tsy fahitatsika nanamariatsika n'io fetin'ny fahaleovantena io dia amin'ny 3 ora hariva manomboka amin'ny 3 ora hariva zany dia handalo mianavaratra sy mianatsimo ireo voiture de collection na reo voiture tomba fiarakodia tranainy zany misy eto amin'ny tanàna na Antsirabe zay sorana ny fikambanan'izy ireo indrindra satria dia handray anjara izy ireo zany anafana zany lanonana zany ka miala eo ambavady mangatsika izy amin'ny 3 ora dia mandeha amin'ny atsena kely dia eo amin'ny hôtel de ville dia eny amin'ny Jirama dia makeny amin'ny lycée dia any amin'ny Tikotopy izy mihodina zany dia avy eo izy miverina indray mandalo ny lycée dia mandalo ny cercle messe dia mandalo manoloana ny hôtel de terme zany zay io démonstration de voiture de collection io zany dia zavatra manokana tsy hitatsika foana reny fiarakodia efatranainy reny mandeha fa amin'ity zany dia hiaraka ry zareo anome voninahitra manokana ny fetin'ny fahaenina amby roapolo jiona ny fahadimy amby roapolo zany io anaovan'izy ireo ny démonstration io. Milamina sy mazavany amin'izay fa iresaka koa sika ny andro ny fahaenina amby roapolo ny volana jiona ohatry ny ahoana ny fandaram-potoana amin'ny ankapobeny satria araka ny fantatra dia mety isy ihany koa ny fametrahana marobona-pirenena ohatry ny ahoana fandaminana toko. Ny fahaenina amby roapolo jiona moa ny tena ivon'ny fankalazantsika ny fetim-pirenena satria amin'ny feniny hoe taona zany nahazo antsika ny fahaleovantena dia nieritreretina zany hoe amin'ny 7 ora no manomboka amin'ny 7 no manomboka ny lanonam-panjakana ka raha amin'ny 7 manomboka ny lanonam-panjakana dia eritreretina fa amin'ny 8 dia tokony efa ho tafapetraka amin'ny toerana misy azy avokoa ireo na ny manam-pahefa ny olona nasaina rehetrarehetra na ny olona na ankizy andray anjara amin'ny matso lehibe atao amin'io dia manomboka amin'ny 8 ka hatramin'ny 7 amin'izay mba mieno ny atsapana chorale sisa no ataotsika fa amin'ny 7 mipetraka manomboka ny lanonam-panjakana misy ny fandaminana manokana efa natao mikasika ny matso na ny famindrana zany izay efa misy filaharana zany hoe raha isala am'izao misy anao dia sala am'izao hisy ena toerana zany afisage mihitsy sady izy teo ny olona mpandamina raha teo dia hiangaviana zany rehetra mba hanaraka an'izay toromarika izay dia amin'ny 7 manomboka ny lanonam-panjakana amin'ny 7 tonga ny manam-pahefana zany tarihan'ny lehibean'ny faritra dia hatreo mihira ny hira-pirenentsika menakavy dia avy eo izy misafy ny anditafika amin'ny alalan'ny ditongotra aloha iny fa raha efa avy eo vita izay fisafoana ny anditafika zay dia miakatra ambonin'ilay fiarakodia natao fisafoana ny mpanao famindrana iny izy dia misafo ny mpanao matsy rehetra amin'ny arabean'ny fahaleovantena zany dia rehefa vita zay dia maka ny toerana izy dia mametraka tsika ny maribonina-pirenena izay efa nampandrenesina amin'ny besomary moa hoe izay olona tokony mipetahana an'izany dia tokony efa nanatona aty amin'ny biraon'ny faritra amin'ny protocole zany vita ny fametrahana mari-boninahitra dia mandeha ny fizarana ny kopy izay tournois faranana tamin'ny sabotsy teo moa nanaovana ny finale dia hozaraina amin'io zany ny coupe ny 26 juin ve tournoi 26 juin io dia hatreo mandeha ny famindrana zany na match lehibe anamariantsika eritreretina hoany amin'ny 5:00 anoany ny mpandray anjara fa iangaviana isika rehetrarehetra zany mba hanaraka an'le toromarika ary itsika mpijery ihany koa dia mba handray tsara ny toerana misy atsika satria misy fotoana tsentsina ny dian'ny mpanao matso
vokatry ny fanatonana loatra any ampovoan'ny arabe ataon'ireo mpijery. Dia vita ny famindrana moa dia ireo rehetra nahazo fanasana dia manatona any amin'ny résidence n'Andriamatoa lehibe ny faritra zany izy mivady no mandray azy ireo. Fa ny vahoaka kosa manomboka amin'ny roa zany dia mandeha le podium eo amin'ny manoloana ny gara irahantsika amin'ny Big MG amin'io andro manomboka amin'ny roa ary mety efara amina baly populaire sy arakarak'izay ambiance mandeha eo moa izany podium izany. Iny ary tompoko dia isorana ianao Andriamatoa Rakotomahandry Timothée izay talemy edidiny lafitany eto anivon'ny faritra Vakinankaratra nitondra izay fandaram-potoana amin'ny ankapobeny izay koa mametraka ny veloma mandram-piona ho antsika bieno ny fandarana. Ia, misoatra betsaka atsika rehetra. Rary fety sambatra indrindra. 20 Jona 2024 Malagasy mifametanana ho amin'ny fampandrosoana.